Fifaliana indray ry mpiara-mianatra namana isany no anolorana ny arahaba amin'ity sabata ity. Samy ny tantan'ny tompo isika, nomeny fahasalamana, nomeny hery afaka natanteraka izay nemana izay ary hiaraka andinika indray mbola amin'ny bokin'ny Exodosy isika ankehitriny. Fa ny amin'ny androany moa dia ilay lohateny mahafinaritra hoe ny ampita ny ranomasina mena. Fifaliana ho ahny miaraka amin'ireto namako reto mbola efa mahazatra antsika izy menada reto miaraba anareo menada. Anana lohahevitra maromaro isika hodiniana amin'izao fiarahantsika eto izao, kanefa mialoha an'izany dia nisy andininy natao tadidiana. Andao mba iarahantsika manao izany kanefa mialoha an'izay dia manasa antsika rehetra mba hiaraka hivavaka. Andriamanitra rainay eny an-danitra izao, rehefa niteny ianao manao hoe mahatsiarova ny andro sabata namasina azy, dia indreto izahay miankohaka eo anatrehanao amin'ity sabata ity. Andinika ny teninao izahay, andinika ny lesona sekoly sabata. Tomoera Tompo aty anatinay amin'ny lalan'ny fanaina masina ka hanazava izay tianao ambara aminay. Ary mangataka anao ihany koa izay mba hanadio sy hamela ny heloky ny tsirairay avy. Ka izao fotoana izao ane mba hitondra soa sy fitahiana ho anay. Ny vavaka tonononay sy angatanay amin'ara Jesosy. Amen. Amen. Andery hiaraka ataontsika miaraka raha sitrakareo ny andinina atao tadidiana. Ao amin'ny Exodosy toko 7:4 ka ny andininy 7:10 sy 4:10. Ataontsika izany amin'ny anara Jesosy. Ary Mosesy tamin'ny olona aza matahotra ianareo. Mijanona fa ho hitanareo ny famonjeny Jehovah izay ho ataony anareo anio. Fa ny Egyptiana izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Jehovah hiady anareo fa ianareo kosa angina. Mahafinaritra e? Izany andiny soratra masina izany misaotra anareo miaraka. Ny raha teo amin'ny tantara ny jerena dia anisan'ny fanandramana, anisan'ny mahatalanjona sy be voninahitra ary mahavelo-panantenana ny amin'ny ho avy ny tantanan'Andriamanitra ny zanak'Israely ny nita ny ranomasina mena. Tena fanehoana fahagagana izany. Ary izay no diniantsika amin'ity androany ity hoe ahoana ny fomba nahatanterahana izany meloa, nandritra ary nitaorian'izay. Izany hoe izara telo izany ny dinidinitsika androany. Ny voalohany dia ho resantsika eto ny fivoahana tany Egypta. Izay hitantsika zanak'aloha teny-kily anankiroa ao, dia ny baiko izay nomeny Farao mialahy. Sy ny faharoa ny fanokanana ny lahy matoa. Izay ny fizarana voalohany. Ny fizarana faharoa resantsika dia ny ampitana mihitsy ny ranomasina mena. Inona zavatra nitranga atao anatin'izay toe-javatra izay. Ary ny fahatelo farany tafita. Dia manao fankalazana. Ahoana indray ny fihetsem-po tao aoriana izay fivoahana izay natafitana ny ranomasina mena. Faly miaraka aminareo. Izy mianadahy tsy fantatra hoe izy aminareo re zany zao nasaiko miteny mialoha amin'ity dinidinika ity. Fa voajerevantsika izany hoe ny nivoahana tao Egypta, ny fiomanana moa nasaina natao tao dia iny fa tonga ny fotoana izay tsy maintsy ialanao ahoana ny fizotra izay toe-javatra izay. Ya, hitantsika tamin'ny farany moa fa nivoaka ihany izany hivoaka ny zanak'Israely hivoaka ao amin'ny tany Egypta. Ary i Farao mihitsy izany teto no milobava hoe miala amin'izay ianareo ao amin'ny Exodosy toko 12 andininy 2:30 ka hatramin'ny 4:30. Efa may izany ny Egyptiana teto satria nisy an'ilay loza 10 farany izay tena mafy dia mafy tamin'ny Egyptiana ka izay ny tena nampilobavany Farao. Teto zareo dia nibaikona hoe efa hitantsika tamin'ny farany moa fa ilay fiomanana asain'i Jehovah tao dia fiomanana ara-panahy aloha voalohany indrindra. Ka rehefa efa vita avokoa ny fiomanana ara-panahy rehetra nasaina nataon'izy ireo dia roso amin'izay izany ny dia. Nasaina nandondona tany amin'ny tokantranon'ny Egyptiana izy ireo alaivo izay zakanareo rehetra, mangataha amin'ny olona hozy izy. Tsisy nandahy mihitsy ny olona tato amin'ity lesitsika ity fa samy nanome daholo na volamena na volafotsy fananana rehetrarehetra izay mety ho nangatahany zanak'Israely dia nomena. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe nibebaka ve izany ny Farao sy ny Egyptiana?
misy an'izay fanontania izay mipetraka. Dia izao anefany misy koa amintsika indraindray rehefa apositra, rehefa manoloana zavatra anankiray mafimafy dia manjary milefitra tsika vetivety. Ka tahaka ny Farao teto dia izay no nampilefitra azy satria tena efa nijaly ny Egyptiana tamin'ny fahafatesan'ny Lamatoa. Io moa ry izy mirahalahy no fahagagana tsy hain'ireo ombiasy no hazavaina indrindra tamin'ireo fahagagana rehetra izay niseho izany io no tsy hainy indrindra hoe fa nahoana no tsy ny zanakalahy rehetra ary no maty, fa nahoana no voasafidifity hoe ny Lamatoa ny Egyptiana. Dia eo izany no apetraka indray hoe misy lanjany manokana kay ny Lamatoa ao amin'ity lesontsika ity, ampianarina antsika izany fa tafitatra amintsika amin'ny kolontsainantsika amin'izao fotoana izao moa izany fa manan-danja eo amintsika eo amin'ny tokantrano ny Lamatoa. Misy antony nanaovan'Andriamanitra an'izay hoe Lamatoa. Voalohany indrindra aloha teo amin'ny Egyptiana ny Lamatoa dia tena noheverina ho tena sarobidy. Izy no nomenany zo maro sy tombotsoa maro satria izy ny Lamatoa, ary izy moa ilay araka ny lesontsika farany dia noeritreretina ho zanak'Andriamanitra izy satria Farao dia zanak'Andriamanitra mihitsy. Farao Andriamanitra ka ny Lamatoa zanak'Andriamanitra, ka ilay Lamatoa izany dia naneho an'ilay hoe bidy teo amin'ny Egyptiana. Ary ho an'Andriamanitra kosa ny Lamatoa teto dia ao amin'ny Exodosy 13:1 dia nilaza Andriamanitra hoe atokany ho ahy, hamasiny ho ahy ny Lamatoa rehetra. Fantatsika fa ny zanaka Lamatoa sy ny zanakalahy itokan'Andriamanitra dia Jesosy. Ka ny fanokanana sy ny fanamasinana ny Lamatoa eto dia maneho Jesosy. Iverenako kely angamba aloha ny resantsika an'izay aloha hoe fantatsika tsara izany fa niatra tamin'ny vahoaka Egyptiana tamin'ny nialina iny fitsaran'Andriamanitra. Tsisy trano izay tsy nahitana fahafatesana. Tena latsaka tamin'ny tany mihitsy izany ny frerian'ny Egyptiana. Ary kanefa tao anatin'izay nahita ihany koa nefa ny fangatahan'ny Farao ilay hoe mba tsofo rano. Andehanareo mandeha fa mba tsofo rano dika zavatra ngeza be izany. Eritrereto fa i Farao hoe Andriamanitra Egyptiana, Andriamanitra ny Egyptiana. Kanefa nangataka izany tamin'i Jehovah. Resy lahatra ve izy? Resy lahatra ve tsy resy lahatra izy? Fa niriny fotsiny ny ampitsahatra n'ilay olana. Amin'izao fotoana iainantsika izao dia be dia be ireo mpanaradian'i Jesosy, tsy fantatro zavy ao anatin'izay. Ianao ve ao anatin'izay? Isika ve ao anatin'izay? Be dia be ny mpanaradian'i Jesosy an'Andriamanitra no ny tombotsoa fotsiny dia manaraka azy Ary izay zavatra iny efa tena nitranga teo amin'ny Farao satria tena afa-baraka tanteraka ny Farao Ary raha ohatra ka mba tany aloha izy nanapa-kevitra mivoa tsy tratra n'ito zavatra io. Ary marina ny voalazan'ny namantsika teo hoe tsisy farisen-dahatra tao aminy. Ka izay no mba zatra tiako marisana kely tao anatin'ny fizarana an'ilay teo iny. Tsy haiko ny namako ato raha mbola mananambara anatin'ilay izy ny hoe nanokanana ny voalohan-teraka tamin'izay fotoana izay. Faly miarabanareo mianadahandray tafaraka ito isika miaraba manokana ihany koa ireo mpiara-mianatra ny lesona sekoly sabata amin'ity androany ity. Ny lesona zany dia mahafinaritra ary fotoana fo ihany efa betsaka izay voalazanareo mianadaha zay fa ny tiako tsindrina kely fotsiny dia teo amin'ilay indraindray isika manana ohatrana izy ity Farao. Ny Farao manko dia hoe mba tsofo rano dia indraindray kikako manao an'izany tsy tena fibebahana ilay izy foana ka hiala fotsiny amin'ireny izy amin'ilay olana. Zay no navoan'ny Farao teto ary zava-doza izy io satria tena mitarika anao tafaletika lalina ao anatin'ny fahotana. Amin'ilay zavatra ny fampiresantsika teo zany ny fiomanana farana izay tsy maintsy atao alohan'ny voahana ao Egypta dia ny fanokanana ny lahy matoa.
alohan'ny voany to zany hoe tsy maintsy resy lahatra zany anao fa efanamenao an'andriamanitra na tokonao an'andriamanitra ny sarobity indrindra teo amin'ny fiainanao. Dia tahaka n'izany koa no nambaran'ny Paoly amin'ny Kolosiana toko voalohany 9:24 fa Jesosy no ananantsika fanavotana. Jesosy ilay lahy mato ao aminy no navahantsika nahazo ny famelan-keloka ary no tanterahan'Andriamanitra teo amin'ny hazo fijaliana izany. Io koa tantara anankiray izay manandanja indrindra teo amin'ny fanavotana antsika olombelona. Fa andeha ary isika hiditra amin'izay ary ny fiampitana ilay ranomasina mena. Andao antsika hipita amin'izay. Ahoana ny zavatra nitranga indro fa hivoaka isika menakavy ary araka ny voalazan'ny bokin'ny Exodosy andao jerentsika ny Exodosy. Exodosy toko 7:10. Andiny 7:10 dia zao mivaka ny teny. Ary rehefa nalefan'ny Farao ny olona dia tsy manentin'Andriamanitra amin'ny lalana nakany amin'ny tany Filistina izy na dia akaiky aza izany. Fa hoy Andriamanitra andao manenina ny olona raha mahita ny ady ka hiverina izy fa nentin'Andriamanitra ny vilany amin'ny lalana mahazo any nefitra amoron'ny ranomasina mena ny olona. Andriamanitra mahalala ny hevitra izay hiverana ny zanany. Andeha arintsika izany zao hipita amin'izay. Ahoana ny zavatra nitranga, ahoana avy ny fandehan'ny fiampitana tao nahazo alalana zany zao izy Farao mandehana amin'izay nareo nahazo alalana ary efa Andriamanitra koa moa nefa mitaridalana raha teo satria izay ny programan'Andriamanitra tamin'izy ity. Mahafinaritra raha somary hiverena zany lesona teo aloha dia lasa zany zao ny zanak'Israely. Andeha izany zao. Lasa zany zao. Dia ny zavatra misy lalana akaiky. Kanefa misedra inona? Misedra ady. Dia tsy izay nefa ilay fitantanan'Andriamanitra. Fa noentin'Andriamanitra ary raha somary jerena kely ilay toerana nitondran'Andriamanitra azy ity dia rehefa somary nijerena izy ity zao ny eo aloha ranomasina menana, ranomasina mena. Ny eo amin'ny sisiny ilay tendrombohitra lehibe. Dia rehefa nandeha ny zanak'Israely dia ny zavatra nisy avy eo mipotra amin'izay ny tena toetra ny Farao nanenjika avao ary. Raha ny zavatra misy zany dia tohatra ny tsy hita izay hoe aiza no lalana. Ohatrany hoe tohatrany hoe tapidalakala izany ny zanak'Israely kanefa izay mihitsy ilay taridalin'Andriamanitra. Dia efa nivoaka zany zao zareo. Voaka zareo zany zao. Rehefa nivoaka zareo dia voalaza tsara fa nisy nentina niaraka tamin'ny zareo ny taolambalin'i Josefo. Fa inona ny antony? Fa nahoana? Mahafinaritra ilay izy. Tsy dia manakambara kely madamina. Mahafinaritra zany ilay izy teto hoe satria noentina niaraka taminy. Io moa zany antsipirian-javatra mihitsy. Za zao nahitany hoe tena nahafinaritra ilay izy hoe noentina niaraka taminy taolambalin'izy ity Josefo. Satria naneo zany ny fantanteran'ny finoany Josefa ny fikasan'Andriamanitra. Zany io tanteran'Andriamanitra ny fanafanany zanak'Israely rehetra ao Egypta. Dia ny zavatra tena ohatrany nahafinaritra nahy teto dia zao hoe na dia tamin'ny toerana nisy azy ary Josefo, na dia tao anatin'ny inona izy toeram-boninahitra nisy azy tao Josefo, tao Egypta, ny zava-tsoiny Egypta rehetra dia ny fondro sy ny sainy taiza foana tany amin'ilay tany nampanantenaina izay nomen'Andriamanitra azy. Matetika isika ohatra zany eto amin'ity fiainana ity. Rehefa mahazo toerana ny olona dia adino Andriamanitra. Adino ilay fikasan'Andriamanitra. Fa variana mirehaka ny fiainana. Fa Josefa tsy nanao an'izany. Fa ny zavatra nataony dia zao na dia tao amin'izany toerana ambony nisy azy zany ary izy dia tao an-tsainy foana ilay izy ilay teny fikasan'Andriamanitra hoe tsy eto ny toerana misy anao fa izy any Kanana. Isika ihany koa dia mety tratra tokony anana toesainana tahaka ny tsyopotra izany. Tsy eto ny toerana misy antsika fa efa namonomana ny tsara indrindra Andriamanitra dia ny any an-danitra izany. Manaraka izany ihany koa dia zao hoe nasehon'Andriamanitra mianjy eto ihany koa ilay fitantanana. Nasehony ny andro rahona amin'ny andro atoandro ary andro hafa amin'inona amin'ny alina. Fa zava-dehibe izany naneo mihitsy zany ny fanatrehan'Andriamanitra. Zany hoe manomboka eo zany dia iza nitarika ny zanak'Israely? Andriamanitra nitarika zanak'Israely. Impiry moa tsika izany anehoan'Andriamanitra izany taridalana izany.
fa indraindray mbola maninona ihany mbola mania sikely rasaka nanambara namakoto ia fanamafisana kely fotsiny voalaza teo manko ilay hoe nentina ny taolam-balon'i Josefa. Josefa nefa izany efa maty, fantatsika tsara fa ny maty moa izany tsy afaka manao na inona na inona intsony ka inona no mety ho hevitra ilay taolam-balon'i Josefa. Amafisiko kely fotsiny ilay voateny teo dia izao. Misy teny manko ao amin'ny Genesisy 3:5-5:20. Io izany ilay tenin'i Josefa farany talohan'ny nahafatesany. Hozy izy hoe ary Josefa dia nampianiana ny zanak'Israely ka nanao hoe hamangy anareo tokoa Andriamanitra ka hitondra ny taolako hiala eto ianareo. Izany hoe fony fahavelon'i Josefa izany no nanaovany an'izay teny izay mba ho tanterahan'ny zanak'Israely. Ka eto izany ty tenin'i Josefa ity dia faminaninany amin'ilay fanavotana an'zareo ho hiala ao amin'ny tany Egipta. Ka isaky ny nahita ny fasan'i Josefa tao Egipta izany ny Israely dia natsiaro ny teniny, natsiaro hoe mbola ho tafavoaka tsika, mbola ho hitantsika ity taolam-balo ity fa ho tafavoaka tsika. Izay ilay izy. Mahafinaritra izany fa hitantsika eto izany fa Andriamanitra malala ny fomba hitantanany ny tsirairay avy. Hitantsika teo araka ny voalazany namana teo ilay hoe rehefa niainga izy ireo ny finatoby nakany niala tao sokota izy ireo ka ny Etama dia nanaraka azy ny andro rahona, nanaraka azy ny andro afo. Fony zavatra anankiray mahafinaritra tamin'ity fivoahany ity dia ny filaminana. Ny voaka avy tany Egipta ny zanak'Israely tahaka ny tafika voalamina tsara. Ny vahoakan'Andriamanitra dia vahoaka manaraka fandaminana, manaraka ny taridalana rehetra izay omen'Andriamanitra azy fa tsy manao izay tianao atao, manaraka ny fandaminana rehetra. Dia lasa zareo vahoaka milamina izany no mizotra indreny fa mandeha any amin'ny tanànam-panantenana tao anatin'ny zavatra io nefa azadiny fa naneo ny tena fihetseham-pony amin'izay Farao. Inona nataon'ny Farao? Andao jerentsika ny voalaza amin'ny andinin'ny Exode 4:20. Dia izao ny voalazany. 9:5 miary nisy nanambara tamin'ny mpanjaka Egipta fa efa nandositra ny olona no iverina nandositra indray. Nefa nomena lalana. Dia niova ny fon'ny Farao sy ny mpanompony ny amin'ny olona ka hoy izy inona nataontsika izao no nandefa ny zanak'Israely ala amin'ny tany fanompoanantsika isika. Dia hitantsika eo ny toy Andriamanitra fa nanomana ny soavaly indray Farao ka nanenjika. Dia eny fa nanenjika izy ary tsy ela akory reto vahoaka reto hoe vahoaka andiany marobe anapotrisa fa tsy afaka mandeha mafy. Ary dia tazany vahoakan'Andriamanitra dia toy zavatra izay dia voalaza eo amin'ny 9:10. Ary rehefa mbiakaiky Farao dia natompony zanak'Israely ny masony. Ka indreo ny Egiptianina tamina nanenjika azy. Inona ny zavatra nitranga? Raiky tahotra indrindra zanak'Israely ka nihita raina tamin'i Jehovah. Ary hoy izy hoe tamin'i Mosesy moa tsy nisy fasana va tany Egipta no nentinao fahateteny hevitra izay? Nahoana nanao izany taminay ianao ka nitondra anay nivoaka tany Egipta? Nanenina ve izy ireo nivoaka tao? Nanenina ve? Satria nahita ilay loza indray. Misy dio tsara izany fa mety misy kristianina ve amin'izao fotoana izao manenina noho ny iovan'ny kristianina? Tsy fantatro. Mety misy manenina hoe tahaka izay ihany tsy kristianina. Mampalahelo moa ilay izy fa Palahelo. tena tandindon'ny vahoakan'Andriamanitra ankehitriny moa izany ny tantaran'ny zanak'Israely fa izay. Ary mpahazo antsika nalena azo an'ny Farao azy zany ilay nieritreretina hoe niaiky sy niova fo ka namela ny zanak'Israely andesina nangataka tso-drano ary dia rehefa vity ny fiakena vetivety tapotapoka iny noho ny fahamaizana fotsiny dia miova indray. Izany hoe tena toetra antsika olombelona mihitsy izany tia mivadibadika ity rehefa manoloana ny zavatsarotra. Kanefa ny tena mahafinaritra amin'ilay izy dia izao fantatr'Andriamanitra izany toetra antsika izany. Tena fantany izany isaky ny mahita zavatra isika dia olona saritahotra isika. Kanefa ny fanantenana ao antsika izany dia izao. Ato dia voalaza fa satria moa i Mosesy dia natao nitondra ny tenin'Andriamanitra. I Mosesy dia nanome fampaherezana mandrakariva
ho an'ireo vahoaka izay natahotra ireo ho antsika ihany koa izany mila fampahirezana mila fampahirezantsika mila satria fampahiry isika zany fampahery misy zavatra matahotra foana eo an'lohantsika moa izany satria tsika mbola eto tany mpiadiana ny tena ilain'izao taranaka misy antsika izao zany zao vanim-potoana iainantsika izao mila mpitarika tahaka ny Mosesy ao anatin'ny zavatra sarotra no misy azy ankehitriny araka ny voalazana namantato hoe ranomasina ny ao anoloanao harambato ny ato amin'ny akavisakavanana indreo arinao fa mirodorodi koa ny miaramila ny farao kanefa nisy ny tena mampitarika matoky any Mosesy nitoky tamin'Andriamanitra izy ary zay fitokisany Mosesy zay no nentiny nampahiry ireto vahoaka be dehibe reto no tsy piako kely zany dia zao hoe le tena fitiavan'Andriamanitra tena tian'Andriamanitra reto Egyptiana reto satria nanehoany ny fitiavana hatramin'ny oravarana jereo tsara nge efa mitan-dranomasina mena zanak'Israely mbola nanehoana an'Andriamanitra ny fitiavany ihany la inona izy le andro raona nanasaraka azy tamin'ny zanak'Israely hoe andana miveriny ianareo fa nanino le Egyptiana nanaraka azy mbola nandeha ihany miafarany fahafatesana matetika kosika hitako hoe tena lesona sarobidy ho antsika amin'izao vanim-potoana izao zany io ho an'ny olona zay manohitra an'Andriamanitra zany dia na dia fanehoan'Andriamanitra ny fitiavany ary dia manino tsy mahita izany tsony ary ny hafarany dia fahafatesana andao reo mba jerentsika le fampahirezana ataon'ny Mosesy inavy re point efatra teboka efatra ngiza be zay nampahirezin'ny Mosesy reto zanany reto io le andinina atao tadina io io le andinina atao tadina io tao anatin'ny fotoana sarotra inona ny lazainy inavy re teboka efatra reo zao mivoalaza ao amin'ny Exodosy 4:10 andininy 7:10 manao hoe ary Mosesy tamin'ny olona aza matahotra ianareo io zany le voalohany hoe aza matahotra faharoa mijanona fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehova manarak'izay fa ny Egyptiana zay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrak'izay ary ny farany hoe Jehova hiado anareo fa ianareo kosa angina andao ary mba jerevantsika fohifohy ao anatin'ny fotoana fohy le hoe aza matahotra ny mpaminany Isaia koa dia nampahery ny vahoaka an'Andriamanitra tamin'ny alalan'io teny io amin'ny Isaia 4:20 manao hoe aza matahotra ianao fa momba anao aza mierikerika foana fa izany ho Andriamanitra ao fa izao Jehova Andriamanitra ao no mitantana ny tananao ankavanana dia le manao amina hoe aza matahotra izany ho hamonjy anao inona le faharoa inona le zay Mosesy le faharoa mijanona inona dika le mijanona aloha tena tsy mandeha zany dika zany mijanona eo amin'ny toerana anankiray zay hoe no tianambara inona dika hoe mijanona le mijanona ngely ajanona atao tony fimonomonona satria tandondomony le Egyptiana tato arina dia fa lasa monina amin'izay ary matetika sika manao an'izany rehefa tojolana vo misy zavatra tsy mety mimonomonina tonga aloha raha izay zany jereny hoe ny mijanona dia midika hoe miorena tsara manomboka eto dia hamafiso ny fitokisanao an'Andriamanitra manomboka eto dia miandrasa ny fidiran'Andriamanitra antseto fa hita izy inona fizarana fahatelo fampahirezana fahatelo nataony Mosesy ozy hoe hitanareo famonjen'i Jehova rovina anio inona dika hoe anio teoneo zany Andriamanitra zany tsy mba maninona mihitsy tsy mangatakandro amin'ny famonjena antsika fa isika ny matetika mangatakandro amin'izay faneketsika ho an'Andriamanitra ho tombo sy mpamonjy ny fiainantsika inona fa efatra farany iny tena mahafinaritra indrindra io ahoana le efatra lazainy namana tato le farany le hoe Jehova hiado anareo fa ianareo kosa angina ahoana fahitanareo azy zany aloha mipetraka moa le fanontaniana hoe rovintsika ny tokony hiady ary rovintsika ny tokony angina eto aloha dia mazava fa paikon'i Jehova le izy ary miankina amin'ny fanaovantsika fanandramana miaraka amin'Andriamanitra moa no ahafantarantsika ny feon'i Jehova io hoe tsika zany tsy mahazo manapatapa-kevitra rery hoe aleo androso aleo rangahy androso fa tsy maninona dia manana herim-po kanefa tsy nanontany an'i Jehova fa eto moa zany mazava fa Jehova no mibaiko
Ny afantarantsika izany dia aokantsika hanana fanandramana miaraka amin'Andriamanitra, afantarantsika ny feony. Dia nitanteran'Andriamanitra tokoa zavatra io satria reny fa nizotra ilay zanak'Israely. Dia hoy Jehovah angano ny tananao Mosesy. Dia nahinjitra ny tanany, dia nisaraka an-dranomasina, dia nandeha zareo. Nahafinaritra izany dia izao. Jehovah miady ho an'ny zanany ary ny tena zava-dehibe antsika kristiana ankehitriny dia niady nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ka nandresiny. Iny ary ankehitriny tapotra ilay fiampitana. Tantara moa lava dia lava fa fotoanantsika moa somary fohy ihany. Fa ny zavatra nisy izany izao nately ny rano avokoa ny miaramila ny Egyptianina. Eny fa hatramin'ny Farao azy. Ao amin'ny Salamo 9:30 ka ny 5:10 manasa anao mba hanokatra an'izany. Salamo 9:30 ka ny 5:10. Dia izao no voalaza ilay teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa nanary an'ny Farao sy ny miaramila tao anatin'ny ranomasina mena izy. Na i Farao aza resy ny Egyptianina fa nanina ny vahoakan'Andriamanitra nandresy. Ary rehefa nandresy, inona ny tonga tao am-bava avy hatrany? Tsy niterena io. Fiderana. Hira fiderana. Mahafinaritra. Ny hira. Tsy nisy manao ndoraka hira fa tonga dia voaka ho azy ny tononkira. Ololotra fotsiny ny hira. Rehefa ny hira rehetrarehetra. Ohatran'ny hitako iry izany hiara hira sika rehetrarehetra izay amin'ilay fotoana farany. Satria ny Apokalipsy 3:10 dia milaza fa hitsangana amin'ny ranomasina fitaratra ny lavotana rehetra. Hiran'ny Mosesy. Hiran'ny Mosesy. Tsy haiko na i Mosesy hoe nifotsefiko de cœur amin'io sa Miriam tsy fantatro. Fa mahafinaritra izany io zavatra io satria ny tononkirany Mosesy mba azonareo fa lazalazaina hoe inona ny tena tononkirany Mosesy tamin'io firana io. Nandresy manko zareo. Nandresy izany izy. Inona mba azo lazaina amin'ny tononkira io? Ny fahalebiazan'Andriamanitra aloha ao anatiny. Dia inona ihany koa? Ilay votoatin'ilay tononkira izany dia fandresena. Iza nandresy? Nolazaina tao anatin'ny tononkira io ny fandresen'ny. Fandresen'ny Jehovah aloha izany. Dia nolazaina tao anatiny koa nefa n'inona? Ny faresen'ny Egyptianina. Tena niresahany tao. Mindao nefa jereva ilay kely anankiray ny tononkira. Exodus 10:17. Jehovah dia mpiady mahery, Jehovah no anarany. Asa ohatrany ahoana melodiany izany. 9:40. Jehovah izy no tahaka anao amin'izay Andriamanitra, izy moa tahaka anao. Tononkira ane izany. 9:40. Jehovah anjaka mandrakizay toria. Tena mahafinaritra. Ny 9:4. Miverentsika ny 9:4. Ny kalesin'ny Farao sy ny miaramilany. Nasipany amin'ny ranomasina. Tafiditra anatin'ny tononkira. Tafiditra anaty tononkira. Mahafinaritra. Ny mahafinaritra. Ny tena mahafinaritra ihany koa dia hoe ary amin'ny testamenta vaovao ary amin'ny farany ery dia hiran'ny Mosesy ilay tary amin'ny testamenta taloha tary. Dikan'izany moa izany dia tsotra fotsiny hoe ity tantaran'ny fanavotana ny zanak'Israely niala avy tao Egypte ity dia faminaniana ny tantarantsika ho amin'ny ho avy izy io. Ary ilay any am-parany dia efa voalaza tao amin'ny Apokalipsy fa rehefa andresy isika. Amen. Mba ho vahoakan'Andriamanitra avokoa isika. Rehefa andresy isika dia hiaraka an'io hiran'ny Mosesy sy ny zanak'ondry io eo amin'ilay ranomasina fitaratra. Izay izany tena mahafinaritra fa itony tantara resahana amintsika ao amin'ny Baiboly itony izany dia tsy hoe tantara efa lasa ka tsy misy vidiny amintsika ankehitriny. Fa tena maneho ny zavatra mbola ho atrehantsika izy io amin'ny andro farany ny fandresena ho avintsika, ho azontsika amin'ny ho avy. Na zany ny zavatra lesona hitako lehibe tamin'ity androany ity dia mino azy zany fa ho feny fiderana ny fiainantsika. Satria manao zavatra ho atsika isan'andro Andriamanitra. Ka ny fotoana rehetra tokony any antsika izany dia tokony resaka inona? Resaka fankasitrahana fitiavan'Andriamanitra, resaka fiderana, ary rehefa misokatra ny olontsika dia tokony inona foana zany hoe ny hatsaran'Andriamanitra. Fa ny zava-misy ngery izy mianadady izao matetika indraindray isika mandany fotoana amin'ny resaka tsisy. Zany zavatra misy mangatsika zao ny andro resaka mangatsika. Miakatra ny vidim-piaina any lasa resaka fa lesona zany dia mampiresaka amintsika fa tokony fideran'Andriamanitra satria na ny fotoana omeny atsika zany dia tokony inona hiderana an'Andriamanitra. Tsy ho vidika vidin'ny rivotra. Ny masoandro, ny fitahiana no men'Andriamanitra isan'andro
dia za zany tokony polo loatra isan'andro amin'ny fiainantsika aneo zany fangatahana iny ary sarotsika moa ry namana isa ny araka ito foana mahafinaritra mifanankalozan-kevitra amin'ny fotoana irantsika io moa dia voalaza atao amin'ny andininy amin'ny apokalipsy fa hitana lokanga mahay mitendry lokanga daholo amin'ny fotoana io sady mihira mitendry lokanga satria iaraka ito foana kanefa naizanajana tsy maintsy isaraka isika ny azo amin'nytinana azy dia tahaka an'izao hoe raha fijerin'olombelona ny fiampitanany ranomasina mena tsy ho tanteraka mihitsy fa satria teo ny Jehova niditra an-tsehatra izy dia afaka isika tahaka an'izany koa raha amin'ny herin'olombelona no alafahana ny fahotako sy ny fahotany tsirairay avy tsy ho afaka isika fa soa fa teo Jesosy nandresy atsika nampandresy atsika teo amin'ny azo fijaliana dia azo antoka ny ho avy ny amarana azy dia zaka an'izao hoe na dia teo aza ny tsy finoana dia ny andany mandrakariva ilay Andriamanitra mpamindra fo nanana faharetana mandrakariva Andriamanitra teo amin'ny fitariana antsika nitondrany antsika teo natrehan'ny toe zavatra sarotra izay nilalovana ary ny lafinaritra izao ary ampahirezina ny tsirairay avy azo antoka ny fanavotana men'Andriamanitra antsika raha totsika manaiky ametraka ny Jehova no hiady paona toy isika angina ianareo kosa angina mirary soantsika rehetrarehetra samotahin'Andriamanitra ary sitrapon'Andriamanitra dia miona indray tsika amin'ny sabata manaraka dia ary araka hivavaka isika tompoko Andriamanitra rainay any an-danitro misaotranao zay noho ny fotoana izay nomenao anay nahafahany ny fanakalo hevitra ny amin'ny teninao misaotra ny amin'izy mianadahy izay niaraka amin'ny fandrimbona izao fandarana izao misaotra ny amin'ny reto mpiainy marobe reto ny irinay Andriamanitro dia mba tahaka ny nahatafita ny zanak'Israely ny ranomasina mena no mba hatafitana ihany koa amin'ny ranomasina mena ny fiainanay ankehitriny amen mbola sarotra izany aminay kanefa matoko izahay fa ianao Jehova no hiado anay fa zahay kosa angina ho avy ny andro izay andresena tanteraka ny faharatsiana ho fongana n'izao fahotana maro samihafa izao ny fanirianay Andriamanitra izay rehetrarehetra ireto samba hijoro anoloan'ny ranomasina fitaratra ka hihira ny hiran'i Mosesy sy Miriam mitana ny lokanga miaraka aminao Jesosy ilay mpamonjy anay fanirianay dia samy eo izay amin'izao fotoana izay amen azonao iantoka fa andresy ny zanakao dia apetraka-peran-tananao ny mpiainy marobe aoko mpandresy miaraka aminao ihany koa izy ireo vavaka tononona sy angatahana noho ny amin'ny anaran'i Jesosy amen amen